Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fifaliana avana no iarabanantsika hatratra ity zoma fa 20 ny volana febroary ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Josoa toko 10. Josoa toko 10 andininy 9 ka hatramin'ny andininy 120 amin'ny anaran'i Jesoa. Ary hoy Jehovah tamin'i Josoa: aza matahotra azy fa efa natolotra eo an-tananao izy, ka tsy hisy ahajanona eo anoloanao izy na dia iray akory aza. Ary tonga tapoka tamin'ireo Josoa fa nanao lavalina avy tany Gilgaly izy. Ary Jehovah nampifanarittaka ireo teo anoloan'i Israely ary namely ireo tany Gibeona izy, ka nahafaty marobe sady nanenjika azy tamin'ny fiakarana makany amin'ny Betorona izy, ka namely azy hatrany Azera ka hatrany Makeda. Ary noho nandositra teo anoloan'i Israely teo ampitany Betorona izy, Jehovah dia nandatsaka fandrafafenty taminy ary tany an-danitra hatrany Azeka ka nahafaty azy. Ary be lavitra ny matin'ny avandrana izay nofonon'ny zanak'Israely tamin'ny sabatra. Ray masonao, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fandresena nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely fony izy nanohy ny hiditra ny tany Kanana no asehon'ity bokin'ny Josoa ity. Andriamanitra amin'ity andininy ity dia manala ny tahotra ao anatin'ny zanak'Israely, manala ny tahotra ao anatin'ny olona. Ny tahotra mantsy dia mahatonga ny saina tsy afaka mieritreritra, ary mahatonga ny vatana mihamalemy, mahatonga ny finoana mihena mihitsy. Izay mahatonga ny tompo nandraran'ny olona, nanaisotra ny tahotra ao anatin'ny olona. Ary fitaovana eo am-pelatanany ratsy indraindray ny tahotra, ka entiny manakivy ny olona, entiny izay mahatonga ny olona, entin'ilay ratsy mahatonga ny olona ho tsy afa manao zavatra, mahatonga ny olona ho tsy afa hetsika hanao izay zavatra tsara na izay zavatra tiany atao. Amin'ity 9 ity dia Andriamanitra niteny tamin'i Josoa hoe: aza matahotra fa efa natolotro eo an-tananao izy. Ilay hoe efa natolotro eo an-tananao dia toy ny zavatra efa vita. Lay ady mbola trehina mbola ho avy. Lay fanolorana efa lasa, efa vita. Zany hoe Andriamanitra eto raha manolotra fandresena ho an'i Josoa dia tsy zavatra mbola ho avy, fa ny teny izy efa natolotro anao, zany hoe efa vita ilay fanolorana, efa vita ilay fandresena. Saingy izao hitantsika toy ny tantara fa mbola ady. Ary izay mandrakariva ny fandresena. Ny fandresena zany izy omen'Andriamanitra antsika dia efa vita. Tsy zavatra mbola hoe amin'ny ho avy ka isika no hiady mafy, isika no hiezaka mafy, isika no hieritreritra ny zato sy zaro, fa ny tompo efa mitemana hoe efa natolotra eo an-tananao izy. Zany hoe melonina etrehantsika niady sarotra dia efa vita ny fandresena. Azay no solomaso tokony hijerentsika ny fiainana isan'andro hoe io ady atrehantsika io, ady efa nazahoana fandresena io. Io zavatsarotra atrehantsika io, fandresena efa meloa, efa azo meloa io. Zavatsarotra efa resy, zava-manahirana efa resy. Zay ny dikany hoe efa natolotro. Afaka ndraindray mantsika mieritreritra manao hoe rehefa anatin'ny ady sarotra dia ilay fandresena mbola ho avy, ilay fandresena mbola hidiana mafy mihitsy, ilay fandresena mbola hoe ho azo sa tsy ho azo. Fa eto Andriamanitra dia manome toky manao hoe efa natolotra, efa azo ilay fandresena. Fa inona no lasan'Andriamanitra? Ilay tanana mitsotra. Iny tanana mitsotra andray ilay fandresena iny, iny ilay sakanan'ilay ratsy. Iny ilay tanana mitsotra andray ilay fandresena omen'Andriamanitra iny ny sakanan'ilay ratsy. Dia manjary lasa miozongozona indray ilay finoana rehefa kivian'ilay ratsy hoe veteresinao, io nge tsy vitanao, ianao ange malemy, ianao ange tsy tanteraka, ianao ange sy ny sisa rehetra ataon'ilay ratsy amin'ny fombany. Tsy voatery hoe
mety amin'ny alalan'ny olona zay raha indraindray ampiasainy anakivy ianao amin'ny alalan'ny lafiny zavatra maro samihafa amin'ny alalan'ny fanahy ratsy mety mibitsibitsiky jero de manjary lasa kivy isika le afako ny tompo taminao manao hoe aza matahotra fa efa natombotra eo an-tananao ady efa nazahoana fandresena hotsika manao hoe ndray maka manao hoe ny fotoana ange amin'Andriamanitra tsy zava-dehibe amin'Andriamanitra nge tsy misy ny hoe omaly sy anio ary sisy rapitso amin'Andriamanitra nge tsy misy ny hoe rapitso afaka pitso fa amin'Andriamanitra mivelatra io mason'Andriamanitra na lay omaly na ny rapitso na ny afaka pitso tsy voafehan'ny fotoan'Andriamanitra Andriamanitra ho tsika intemporel Andriamanitra ivelan'ny fotoana isika olombelona no miaina ao anatin'ny fotoana hoe misy omaly misy rapitso misy lafaka pitso misy efa lasa misy ho avy ary amintsika dia voazon'ilay fotoana hoe mbola misy ny rapitso mbola hiady mafy azy zany androany aho zao mbola miomana rapitso hiady mafy fa amin'Andriamanitra ny rapitso efa ankehitriny le fandresena efa ankehitriny zay mahatonga eto hoe tsy mitovy ny fandrefesany ny tompo ny fotoana sy ny fandrefesany josoan'ny fotoana amin'Andriamanitra le apitso efa ankehitriny zay mahatonga zay efa natotra amin'Andriamanitra efa vita le ady satria efa mivelatra eo ambany masony efa azo le fandresena ho zany dia le toe-panahy antsika miatrika ny ady ny hoe io fandresena io de fandresena zay efa azo tsy miankina amin'ny fiezahantsika fa efa omen'Andriamanitra antsika fa ny faharoa zay asehony ity andininy ity de ny fomba fiasan'Andriamanitra mety miezaka angetsika mazava zay le teneniny andininy fahaikabiny folo tapany farany hoe be lavitra ny matin'ny avandra no novonono ny zanak'Andriamanitra na novonono ny zanak'Israely zany hoe nandefa avandra nandatsaka avandra Andriamanitra ary ny zanak'Israely kosa ny ady mafy saingy zao ho Josoa manao hoe lay matin'ny avandra ny betsaka kokoa zany hoe betsaka lavitra izay matin'lay ny avandra zany hoe tsy vokatry ny fiezahan'ilay zanak'Israely tsy vokatry ny herin'ilay zanak'Israely ny tena nazahoany fandresena fa lay avandra latsaka avy tany an-tany zany hoe na inona fiezahantsika betsaka lavitra ny herin'Andriamanitra mety miezaka sika hoe za nge nianatra lesona tamin'ny fanadina na za nge niezaka mafy tamin'ny asa mety manao zany ianao mazava ho azy io ny tantara manao zany hoe miezaka sika saingy zao betsaka lavitra ny ataon'Andriamanitra raha ohatra ka lanjaina tsy avy amin'ilay ataotsika azy fa avy amin'ilay ataon'Andriamanitra afaka malala ifarana sahady ny herinandro zomantsika anio tsapanao ve hoe betsaka lavitra ny nataon'Andriamanitra noho ny nataonao tsy tsapanao ve hoe Andriamanitra ny nanao betsaka Andriamanitra niezaka Andriamanitra ny nanao an'izao zao de matoky ary fa mbola vonin'Andriamanitra hanao ny betsaka lavitra mbola vonin'Andriamanitra elo lalana anao fa mino fa io Andriamanitra zay tomponao io de Andriamanitra mahafantatra Andriamanitra mandanja Andriamanitra miaro sy miantra anao ary fahatelo zay atsika amin'ity andininy ity de lay mahatsinitsinina ny fahavalo tsinitsinina mihitsy le fahavalo na de teneniny tokotianona hoe mpanjaka 5 lahy zao zany hoe firenena 5 be zao niatitra amin'ny zanak'Israely fa tsisy ninina tsy nahavita na inona teo anatrehan'ny herin'Andriamanitra narotsany tamin'ny zanak'Israely re afako tsy ny herin'ny fahavalo akory ny inona tsy ny herin'ny zava-manahirana akory no inona fa ataon'Andriamanitra tsinitsinina reny ny fandaharan'Andriamanitra ny fandaminan'Andriamanitra de lehibe lavitra noho ny fikasantsika na noho ny herintsika re afaka manoloana zao andavanandro sika zao ara de Andriamanitra azo antehiran'Andriamanitra raha tsika mety mahita ny fahavalontsika na atao hoe fahavalo ao de mety hoe lay zavatra sarotra any am-piasahana na lay zavatra sarotra hita ao amin'ny fiarahamonina de lasa any amin'ireny ny masontsika fa tsinitsininy reny eo anatrehan'ny herin'Andriamanitra ny tian'Andriamanitra ho azontsika raha mamaky itony tantara itony isika de ny ananatsika fatokina azy hoe
tsy ny zava-tsarotra ingeny tompony teny farany ny zava-tsarotra avelan'andriamanitra ho fitaovana ampiorona ny finoantsika fotsiny reny zava-manahirana reny avelan'andriamanitra hitranga ampiorona ny finoantsika fotsiny fa ny fandreseny efa eo ary tsinitsininy reny manoloana ny herin'andriamanitra ny tompony ary avako amenao fahatokina ary ampiorona anao eo ambany fahasoavany mandrakariva fa andriamanitra tsy miova maly sanio ary mandrakizay lay andriamanitra Josoa ihany ny mbola andriamanitra tomponao ankehitriny no zany mandresy izy ary ampandresy anao izy amin'ny zavatra izay sarotra lalovana fa maiza kosa manome voninahitra azy rehefa tonga amin'ny fitahiana rehefa mahatsiaro fitahiana sy fandresena rehefa omen'andriamanitra fahasoavana mahay misaotra ve mahatsiaro ve fa rehefa anatin'ny zava-manahirana matoky fa eo akaikinao andriamanitra tsy manary anao ary efa afaka kosa ny zava-manahirana dia mahaiza misaotra sy mahakasitraka ivavakasika tompo misaotra anao zahay fa andriamanitra tsara ianao ary tsy misy zavatsarotra avelanao hanimbana na hanozogozona ny finoanay manala ny tahotra ty anatinay ianao ary mitaonana hiankina aminao fa ianao ny fiainana dia misaotra tompo fa afaka mametraka ny fiainanay eo ampelantananao zahay fa andriamanitra mahay manoatra mihoatra lavitra mahay manao mihoatra lavitra anao zay eritreretinay sainina ianao ary ny fanirinay sy ny fikasana tsara ty anatinay dia ianao andriamanitra mahatanteraka azy araka lehibe ny famindramponao mamelanay tompo raha mitavozavozy zahay mamelanay raha toka misalasala sy kely finoany zahay fampioreny ny finoanay sy ny fahatokinay fa andriamanitra fitiavana ianao dia manjaka tomponay Jesosy aza vela izongozona ny finoanay tovy mitoetra aminao ny fitiavanay sy ny fanantenanay dia manambinanay amin'ny asanay isan'andro tompo jereo ny tokantrano tsirairay manaraka zao fandaharana izao mofinaina izao vavaka ataon'ny fiangonana izao ampahirezo ny tokantrano tsirairay omeo azy ireo zay rin'ny fony raha misy mandalo zavatsarotra ampio tompo raha misy kosa omenao fitahiana ataovy mahay misaotra raha misy mbola anatin'ny fikasana tsara iaro avy lalana ho tonga amin'ny tanjona izay fantatrao fa mahasambatra azy ny tsirairay misaotra Jesosy fa tsapanay ny fitiavanao amen